Kokoa daholo zanagasikara rehetrarehetra dia vaovao ara-pitiavana ihany no misy omenantsika androany dia ny tantaram-piainana misy eny amin'ny manodididina eny nefa dia mampalahelo indrindra moa fa ny vehivavy hiara-tsindry azo lena vokatry ny adalàna sy agegeny lehilahy. Nanana olo-tiana ilay lehilahy nisaraka tamin'ny olo-tiana izy dia nanana sipa vaovao. Ny mahagaga nefa sady nanana sipa vaovao izy mbola tsy fony ihany ilay ex fa miaraka amin'ilay ex izy. Dia ny dikany ve izany dia hoe dia tsy tiany ihany tokoa ilay ex. Indry izany aloha piso, alaina izany ilay ex teo aloha dia manam-bola dia sady mampitamby vola izany, manome vola foana dia tamany ilay iry. Dia indry piso kely ilay olo-tiana vaovao izany indry mahalala ilay toetra ratsin'ilay lehilahy dia nanino indry tsy tonga dia niala satria efa fantatra indry izy hoe tsy mahafoy ilay ex. Mbola averiko foana ho an'ny tovovavy aloha, tovovavy malagasy rehefa miaraka amin'ny lehilahy indry dia aza mino vavan-dehilahy izany, mpandainga ho an'ny lehilahy, mpandainga sady mpamitaka. Na fantandry ambodiomby izao aza ary ilay rony hoe mandainga, tsy manaiky mihitsy izy hoe diso fa mamorona zavatra atao foana izy mba analana sy anadinoandry ilay adalàna. Nefa raha ohatra ka indry ny tratra hoe mandainga dia tsy hamelany mihitsy. Dia eny ary ny tantaram-piainana azo indray dia mitovy ny tantarany eny any Rihanna sy Chris Brown. Impiry Rihanna no nampijalian'i Chris Brown fa niaritra trèfle foana. Ny famaly izy anankiroa nahaso tondro be Rihanna, mifampitory izy. Iny aloha nandefitra Rihanna. Mety hoe nanompa ihany koa angamba Rihanna nanao vava tsy rambina tao dia tesitra Chris Brown. Iny aloha tsy nanino. Lasa Chris Brown nanabevoaka zanak'olona no nivoaka tamin'ny fontsy Chris Brown. Rihanna tamin'io tsy inona nilaza hoe zahako tsy mitana lolo-po aminazy satria olo tiako izy. Nanabevoaka zanak'olona i Chris Brown dia nivady kely tsy naharitra akory izy heritaona teo dia nisaraka. Mifamerina indray Rihanna sy Chris Brown. Tsy naharitra kely teo dia inona indray? Nanabevoaka zanak'olona hafa indray ity Chris Brown mampirafy ery. Dia inona? Rihanna zany ety filana raha tsy mahita. Teo Rihanna voatofoka. Lasa Chris Brown niaraka tamin'ilay vady anankiray moa Rihanna koa izany tsy maintsy miala satria olona bevoaka ilay zanak'olona ko hiaraka anao inona moa. Avy eo nefa Chris Brown tsy niaraka tamin'ny vehivavy fa niaraka kely heritaona indray lasa indray nanidina. Naka vehivavy anankiray. Amin'izao fotoana iarahantsika izao vao teraka tamin'ny avril teo ilay vadin'i Chris Brown vaovao ilay fahatelony zanaka anankiray. Vehivavy telo izany ny vadin'i Chris Brown dia zanaka anankitelo ny ananany. Hitanareo izany e? Rihanna raha vehivavy mpanakanto malaza be. Izany no nanaovandry Rihanna azy. Maika fa indry. Averiko ho an'ny tovovavy. Tsy ny fanamboarandry zazakely amin'ny lehilahy no ampatonga ny lehilahy hoe tonga dia tamana be. Tsy tia zazakely lehilahy. Iny lehilahy no tazaina rehefa ao an-tokantrano. Dia ho averiko foana fa tsy maintsy manao fambibatanty indry rehefa mialohan'ny hiditra ao an-tokantrano. Inona izany atao fambibatanty izany? Manana asa aloha. Indry izany raha andeha hanambady dia tsy maintsy tafita amin'ny fianarana. Farafaharatsa mba hoe baka. Manana asa matotra aloha. Izay. Rehefa manasa indry afaka hajain'ny lehilahy indry amin'izay aloha rehefa ao an-tokantrano. Tsy sahan'ilay rizingiziny. Ambonin'izay indry mahalala fiainan'ny vehivavy ny fiainan'ny tokantrano. Indry rehefa hanambady tsy maintsy indry ny handro hanina, tsy maintsy indry ny hampihairo-trano, tsy maintsy indry ny hikarakara ny kenikely ao an-tokantrano. Raha tsy nanao an'izany indry tany amin'ny dada sy neny, hitan'ilay ry indry fa vongan'ovy be ao anatin'ny tokantrano ao dia andraikio indrindry. Eo ny lehilahy avy eo vao mivadika alika. Izay ange mampatonga ny lehilahy ireny ilay mamono vady sy ny rehetrarehetra iny. Satria jereny indry fa tsy maninino. Dia jereny ihany koa indry fa hoe matahotra hisaraka aminazy. Manino indry matahotra hisaraka anazy? Satria indry tsy miasako.
velom-potsiny ndre ao trano ao. Ialana amin'izay tsindry azo le nataon'ny lehilahy izay dia tsy maintsy hoe vehivavy mahaleo tenitra miditra ao tokantrano dia tsy misy olana. Eto izao indrindra pisiko hoe inona izany no tokony ataondria satria indria niaran'ilay lainga sy fitaka nataon'ny lehilahy. Ny lehilahy miaraka amindria ato 5 taona sady tsy anasa dia soa ihany ry fa tsy bevoka aloha. Soa ihany ry fa tsy bevoka. Fa misy fiainana hita eto amintsika eto. Ohatr'izany. Nanabevoka zanak'olona ilay ry tary dia nanambady koa ilay ry vehivavy hafa. Ilay zanak'olona tary tsy mahalala hoe ilay ry ny efa nanambady ihany koa. Niara-bevoka ilay olona anankiroa. Eri-taona taty aoriana ilay vehivavy vao nahalala hoe kaiky ity lehilahy miaraka aminazy ity efa nanambady. Eo kialakely vao tonga saina. Dia inona izany no azo atao? Nahagaga dia mbola nanamboatra zazakely anankiray indray ilay ary lavitra ary. Fa maninona e? Efa voadona vendry teo aloha dia tsy mba mahalala tonga saina hoe tena voadona mafy ny mahazo anazy. Mbola nanamboatra ihany. Tsy mety fay mihitsy. Mahagaga. Rehefa voadona teo aloha dia tonga saina amin'izay. Fa tsy averina foana ilay izy. Indray ange ny hiaritra. Lehilahy tsy asasaina amin'izay. Misy ve lehilahy hoe misaraka amin'ny vadiny ary izy dia andeha izy hanampy amin'ny famelomana sy ny rehetrarehetra vita izany. Hafa ny any amin'ny tany mandroso. Ny any amin'ny tany mandroso rehefa hoe misaraka mpivady ny raim-pianakaviana dia tsy maintsy manao adidy amin'iny zanany iny. Antony dia satria ny mpivady aloha dia vita mariazy daholo e. Ka tonga dia enjehan'ny lalàna koa ny raim-pianakaviana raha mandositra adidy eo. Isan-kerinandro ny zaza iny tsy maintsy mandeha makany amin'ny dadany mitsidika. Isam-bolana ny dadany tsy maintsy misy vola aloha alefany mamany ho fitazana ilay zanany. Vao tsy manao an'izay ilay rangahy torian'ilay raim-pianakaviana any amin'ny fanjakana dia gadra koa ialahy sady mandoa lamaody. Ary ny antsika malagasy eto bevoka ny ery dia lasa ilay ery tsy metimety dia lasa indray manabevoka ery. Dia bevoka ery dia bevoka ery fa bevoka n'inona foana e? Ny eo tsy vita ny eo mivoaka, ny eo tsy vita ny eo mivoaka. Mampalahelo ange izany e. Torohevitra ataoko an'ny tovovavy malagasy dia tsara kokoa raha hoe mila vita mariazy izany indria manambady an'iny lehilahy iny dia izay vao manamboatra zazakely. Amin'izay raha misy olana tsy fetezana any aoriana ny tokantranonareo roa afaka enjehan'ny lalàna iny vadiny rehetra misaraka amin'iny dia avy eo dia mitovy ny fiainana any an-dafy. Fa ilay manamboatra zazakely ohatra hoe mba aoka izay ilay izy be loatra. Fanontaniana indray izany pisiko hoe inona izany no tokony ataondria. Io tsisy idirany hoe tsy tian'ny ray aman-dreniny izy milaza nefa hoe tsy tian'ny ray aman-dreniny izy anankiroa. Tsy ny ray aman-dreniny mitaiza ilay zazakely fa izy anankiroa aloha. Jereo fa tsy tian'ny ray aman-dreniny izy anankiroa kanefa navita namoaka zazakely tao nanamboatra zazakely. Dia efa tsy nahavolo ny hevitry ny ray aman-dreny. Dia nataondria rehefa bevoka ilay ex teo aloha dia avelao izy ho an'ilay ex. Matoa izy nandany andro ndelilely tany amin'ilay ex tany filana ratsy mahita ange ndria. Ary efa toetra ratsy ny lehilahy io. Ohatran'ny lehilahy ilay manambady. Ny vadiny tsy sarahany fa aty amin'ilay sipa kely aty izy manome toko fitaka be. Tena tsy milama mihitsy kinao tanàna. Tena leo be mihitsy aiko aky. Tena ratsy loha be mihitsy kira fotsy. Ohatr'izao mihitsy kira fotsy. Mody ao masondry fotsiny izy manaratsy rafotsy ireo. Miditra ny trano efa ohatry kitsery tena reraka be kizako sao dia mba tsara ve ilay sakafondreo? Tena natsara indray mihitsy aiko androany. Tandria izany. Efa fomba ratsy ny lehilahy ny mampirafy. Indri izao efa hoe tsy bevoka dia izay aloha misy mahatsara anazy. Avelao izy araka any amin'ilay ex any adabontany ny mahasikasika anazy. Ny tanana zatra mitsotra tsy hivokana intsony. Indri raha hiaraka aminazy eo ka hanao bevoka indrindry dia ny indri be indrindra. Efa nisy ohatra meko teo anjara indri mandinika anazy izany. Ary aza manaiky ataon'ny lehilahy kilalao. Izany ange no atao hoe kilalao. Ataon'ny lehilahy kilalao sy filana ratsy mahita fotsiny indri.
rehefa voapirofo indriny adalany inona tsoa moa mbola iarana aminazy elao tany zara ndry tsy nandray kitra tao dia izay courage foana ho an'ny tovovavy aloha tsinjovy ny ho avy aza manaiky viraviray lehilahy fotsiny amin'ny adalana sy lainga tsara lahatra tsinjovy foana ny ho avy ary afatra ho an'ireo mpianakaviana mba omeo fitiavana ilay zanakareo tsy ampy fitiavana ny tovovavy malagasy aloha no omeko hevitra voalohany satria ny taiza vehivavy ange sarotra kokoa mihoatra amin'ny lehilahy lehilahy izy manao karenjy sy arosony anana tsisy olana izany fa le mitaiza tovovavy ny tena sarotra satria rehefa eo amin'le fotoana miala sakana le eo izy vao tena sarotra satria taizana satria matahotra tsy maintsy bevoka ihany koa ny ray aman-dreny avy eo dia mba hisorohana izay mba hakekezo ilay zanakareo vavy no fitiavana amin'izay izy rehefa misy ny olana dia ianareo ray aman-dreny no izaran'ny olana fa tsy handeha hiodikodina etsy sy eroa izy hanenjika lehilahy haingaikaingana ery nefa lehilahy irany hanimba ny ho aviny dia izay fa courage daholo ho an'ny vehivavy hiara-nitsindry azo lena dia courage foana fa vita foana kiho piso dia izay mankasitraka tompoko.